Soc à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makaneka fitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin VAOVAO. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny VAOVAO. Tsy ho totosa amin'ity taona ity intsony fifidiana kominaly raha ny nambarany filoaniseny teo aloha olana arabola eo ihany koa ny takaitrana velan'ny loza voajanahary nandalo teto amintsika tamin'ity taona ity ary farany eo amin'ny lafiny teknika izay tsy mbola misy tomombana hatramin'izao. Marobe ny vahoaka tonga ny andro ny fanampiana avy amin'ny aliansa tanontolo androany ary diso fanantenana izy ireo raha tsy ahivina dia tsindry avy amin'ny fitondrana foibe no nanankanina ny aliansa ivondronareo hery politika dimy aradi tsy ho afaka nanao teleton anampiana ireo havana iarambona manerana ny nosy na dia efa nahazo alalana aza ny faritra sy ny komina maro. Vokatry ny vona sy ny zavatsarotra manjo ny mpiarabelona tamin'ny nandalovan'ny rotsakorana tsy niato sy ny fiakaran-drano traboana sy ravatrano 500 mahery no nahazo fanampiana avy amin'ny vehivavy malagasy miaramainga atao amin'ny komina Sabotsy Namehana sy komina Manandrinandroany. 3,7 hektara amin'ireo tanimboly eto Analamanga ny safitra ny rano. Manoloana izany dia tsy afa-mamokatra fa tsy ny 3 hatramin'ny 900 vokatra mahazatra ireo tantsaha araka ny antotanisa avy amin'ny BNGRC mipetra-potsiny noho ny tsy fisiana asa. Tsy mbola nidy ny fotony jeriny zava-misy ihany koa ny minisitra tompon'andraikitra. Any Paris, roa volana taty aorian'ny asa fampiroroana ny trangany seho tao amin'ny tranombarotra hypercachère olona roa akaiky ny Amedy Koulibaly no afaka nalaina ambavany ankehitriny ambaro Pretskombakomba tamin'ny nanafiana ny hypercachère tamin'ny volana janoary izay nahafaty olona 17 ny andindiny izay rehetra. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny sambatan'olona. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac, ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarine, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez VAOVAO. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins VAOVAO. Joyeuse Pâques avec VAOVAO. VAOVAO, toujours meilleur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage.
Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ahafahana miantso mandritra ny adiny 2 ora be zao makany an'ireo numéro orange rehetra amin'ny fotoana rehetra tolotra manan-kery 2 andro antso iaingana ny 224 étoile 2 ararotsiny be roa e miamanja ny antso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny hazo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny sambatan'olona. Ankafaliandreo tomboky lasy tomboky vavy ny tsidihiko ny tokantranao amin'izao asabotsy arivo izao miara-panao ary manasina indray anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV hatramin'ny farany. Nofoanana ny alalana nomena ny vondrona politika dimy miaradi antanteraka tolo-tanana Teleton hanampiana ny mpiray-tanindrazana Trabona any amin'ny faritany ny Toliara sy Antsirana izay saika natomboka androany. Vidinan'izay fanahazona alalana avy amin'ny mpitondra any amin'ireo toerana ireo, baiko avy amin'ny fitondrana foibe no nanafoanana izany raha ny fanazavana no entin'ny tompon'andraikitra avy any an-toerana lasa takalinaina no ny resaka politika ny VAOVAO karaha ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Arao ny fanadihadiana. Nahavariana ny fihetsiky ny fanjakana malagasy, sakanana tsy hanampy ny malagasy mpiray-tanindrazana amin'ireo aliansy izay sady manana solombavambahoaka maro amin'ny anteny miram-pirenena no nahasedra fifidianana ihany koa. Raha atao ny kady tsotsotra hatrany amin'ny 500 isan-jaton'ny mpifidy, izany hoe mpifidy an-tapitrisany no nanolotra ny vato ho azy ireo raha ny fifidianana farany no natao. Izany hoe raha manome izay fohy mandritra ny Teleton ireo mpifidy ireo dia maro ny fanampiana azy omena ireo traboina. Tsy avela hita masoandro izany ny Teleton izany ankehitriny. Midika ho fanaliana ny samy malagasy izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanambarana nataon'ireo avy amin'ny aliansy ireo. Efa niomana ny olona indray tany betsaka moa ny antso hoe anao an'izao fa zay tsy kotana ilay ndraiky fa ny anasovoaka matoa zay tiandreky niaraka ny jery dia mbola tsy afaka ataon-tsaina iny hoe aza atao sorona tokony ny vahoaka malagasy. Raha jerena izao zavatra misy zao, raha jerena izao fanomezan-tanana zao, raha jerena ny fanampiana tokony ataonay izay milavina amin'ny fotoana afara dia efa vita raha ny fikarakarana rehetra, mahagaga dia mahatalanjona tokoa. Satria raha nanao Teleton raha tsy diso ny ambasady lycée français plutôt azavady
Japon nanao Japon koa nanao ka maninona ary ny alliance samy malagasy no tsy ekena anao anampy ny raikanydrazana aminy amin'izao fahasahiranana be izao. Raha tsy ahivina, reny vohiparitra maromaro no saika hanaovana izao hetsika teleton izao. Ny tao toliary sy antsiranana no saika hanamboana izany androany. Efa azo avokoa ireo alalana rehetra avy amin'ny tompona andraikitra avy any an-toerana, toy izao aseho amin'ny sary izao. Ho an'ny Diego, efa nanome alalana mazava tahaka izao ny lehiben'ny distrika sy ny komina ambonivohitra. Midika izany fa tsy mifanohitra na manitsaka lalàna izany. Mazava tsara ny sinisy ny fitomboky ny lehiben'ny distrika manome alalana ny fanatanterahana ny hetsika, toy izany ihany koa ny avy amin'ny komina. Tahaka izany ihany koa, araka ireto aseho amin'ny sary ireto, ny lehiben'ny faritra sy ny ben'ny tanàna ao Toliary no nanao soni ny fanomezan-dalana. Ny lehiben'ny distrika kosa no nanao soni ilay taratasy manday izany, miaraka amin'ny OMC na ny organe mixte de contrôle. Zo miainga avy amin'ny lalam-panorenana ny fanampiana ny mpiaramonina, saingy no lavina izany. Raha ny voalaza n'ity taratasy ity, efa mandray an-tanana ny fanampiana ny traboina ny governemanta sy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny BNGRC sy ireo mpiara-miasa ara-teknika sy mpamatsy vola. Antony izay nolazainy ireto aliansy ireto tsy tokony ho saka na hanampiana ny vahoaka malagasy. Na ireo fanampiana avy any ivelany aza mbola vitsy no tonga eto, raha ny nambarany mpitarika ny antoko maitso. Fanontaniana fangaro raha ohatra ka mandray ny andraikitry ny gouvernemanta dia misy lalana milaza fa tsisy afaka mifanometanana eto, tsisy afaka mitsinjo vahoaka eto, tsisy afaka manampy ny mpiara-belona eto. Itsika malagasy matoa tsy mahazo fanampiana mihitsy, tsy tranzala anankiray mipetraka eo ivato mitondra fanampiana. Nefa sinistre efa eraha mahita zao fa vaky daholo ny fefo mitondra daholo ny tanimbary, efa tsy izy dia tsy manao statistika momba hoe inona politika. Sy ahoana ny fiantraikany fahampiteny io eo amin'ny fiarovana fahasalamana, eo amin'ny ara-tsakafo, eo amin'ny filaminan'ny fiarahamonina. Dia namarina ny isitry ny mpona tsy eny hoe tsy manala politika ny statistika hoe firy-marina ny traboina. Ka ahoana moa no hanomezana ny BNGRC ny fanomezana izay nangononay, izy ara tsy malala koa zany firy ny tokony ho an'ny Toliary, ary firy ny tokony ho an'ny Mahajanga, ary firy ny tokony ho an'ny Fianarantsoa, ary firy ny tokony ho an'ny Manakary, ary firy ny tokony ho an'ny Antananarivo. Fa zahay izao tena manomana io dia malala fa telo arivo mahery no vitalista isaky ny fokotany ny olona andrayany io ao Toliary. Raha tsy ahivina, efa nanao teleton tahaka izao ihany koa ireo orinasam-pifandraisana lehibe sy ny orinasa lehibe sasany, ary nahazo lalana soamantsara. Mbola mampametra-panontaniana hatreto ny antony nandavana indray ny alalana natateraka izay fanampiana ho an'ny samy malagasy izay. Inona no tanjon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fanakanana izao? Mampiahy ihany ny toe-javatra toy izao raha ny nambaran'ny mpitarika ny antoko malagasy miara-miainga. Manaiky izao fanapahan-kevitra izao izy ireo, saingy tsy hijanona amin'izao fotsiny ihany. Androany aloha manaty zay raha zay ny fanapahan-kevitra ny fanjakana hoe tsy mahazo manao an'io zavatra io fanampiana ny malagasy. Fa mitady zany raha ny vahaolana ny teneniny ato dia hoe atero any amin'ny BNGRC ny Antananarivo ny fanampianareo. Aminay zany dia fiemorana be da be atao firenena mihitsy. Tsisy antony zany amin'ny herinandro eo na eo misy namana solom-bavavaoka eto hifidy lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana. Fitsinjaram-pahefana tanterahana androany zany dia mialy eo ambony soroatra dia maketo anosy. Zay zany ny fahefana azo zaraina fa ny boaka malagasy rehetrarehetra dia tsy misy ninina atao. Zay zany tsy ekenay. Fa rehefa tia hanampy dia manana lalana ny olona rehetrarehetra manampy any amin'ny faritra misy azy azy, ary tsisy lalàna ozy ny présidente Nivera teo mikasika an'izay. Akanosana politika sa tsy firarahina tsotra izao ny lanjantsaina malagasy dia ny fifampanampiana sy ny fifantronana rehefa fotoan-tsarotra. Ny fanjakana ray aman-dreny ity no mijoro ho sakana, tsy ahafahan'ny samy malagasy mifanampy, nefa ny fanampiana avy any ivelany haindrahindra sy antsoina isaky ny mahatsiaro. Sa sanatria tsy mahatoky ny fahendren'ny vahoaka malagasy intsony ny fitondrana ankehitriny.
Ny faritany Mahajanga sy Toliara moa no kasaina tanterana izay tolotany na Téléthon andro Trabona izay tamin'ity faran'ity herinandro ity no izao tsy tanteraka izao ary no kasaina ho tanterana manerana ireo renivohim-paritany manerana ny Madagasikara izany. Famboly amin'izay pejin'ny politika izay hatrany tsy mila lesona avy any ivelany Madagasikara ho ny taleny kabinetra ny filoham-pirenena Henri Rabarinjaka androany raha nanontaniana momba ny fanehoan-kevitry ny Masivo Frantsay François Goldblatt momba ny savorivory tamin'ny fandroana ny tale jeneraly tahirim-bolam-panjakana tsy hitondra fitoniana ny fihetsiky ny fanjakana izay manindraindra ny fampihavanam-pirenena hoy Christine Razanamaso anomevahana ny mpangalatra sy ny fanodikodianam-bolam-panjakana kosa ireny zava-misy ireny ho ny fanehoan-kevitra hafa sorakotindriny. Fanoloana ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana famoahana vola 40 miliara ariary no sakana ny tale jeneraly ny trésor teo aloha tsy mila lesona avy any ivelany ny firenena malagasy amin'ny toe-javatra toy ireny tranga ireny raha ny nambarany taleny kabinetra ny fiadidiany repoblika. Tsy fantatro ange na ohatra ka miteny amin'ny anarany manokana ny ambassadeur frantsay amin'izany na miteny amin'ny anaran'iza fa ny olona rehetra samy miteny sy manana an'izay zavatra eritreretina fa ny antsika dia mitohy ihany ny asa ary itsika ve afaka mieritreritra hoe raha ohatra ka misy raharaha izay misahana ny firenena malagasy dia tokony ny firenena hafa no anome lesona antsika ny amin'ny izay zavatra miseho ato amin'ny firenena. Fifandrifinjavatra ve sa nininana nataony fa nanoloana ity tale jeneraly tahirim-bolam-panjakana ity nandritra ny fitokonana nataon'ireo mpiasa tsy vahaolana ary tsy hitondra fitoniana ny zavatra toy izao raha ny nambarandramatoa Razanamaso Christine solombavam-bahoaka mapary ny solotena ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina niaraka tamin'ny alliance tao amin'ny Carleton Omaly. Ny fanalana ny DGT aloha aminay dia apetraka ny fanontaniana hoe lahara-pahamena ve fanesorana amin'ny DGT sa ny vahoaka izay matika anoanana ankehitriny. Ny fanalana an'io ve any andrimatoa directeur général du trésor hitondra fitoniana ve sa hitondra stabilité eto satria tandedondoza ny famatsim-bola satria izay olona miaro ny vola ny vahoaka malagasy tsy avoaka ho famatsiana ny antoko politika iray antokona efirenena ka ny olona miaro an'izany ve no hoesorina amin'ny fomba feno herisetra. Fiemorana ho an'ny firenena malagasy ny fanesorana ny taleny tahirim-bolam-panjakana Robman Orlando raha ny fanazavan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety no totosain'ny alliance tetsy amin'ny hôtel Carleton Omaly ariva. Fitondram-panjakana hafahafa no nilazan'izy ireo ny fanjakana mijoro ankehitriny. Nolazain'izy ireo tamin'izany ihany koa ny amin'ny hoe manomevahana ny mpangalatra sy ny mpanodikodina volam-panjakana ny fanapa-kevitra ny raisina. Hoavy moa milatsinay raha tsy diso ny vogny antenimera-pirenena dia vogny solombavam-bahoakanay zay antany hoe misy lalàna marina ary manana volavolan-dalàna amin'izany ve fa hoe tsisy mahazo manao araka ny voalaza n'ity lalàna ity fanampiana raha tsy mifanjakana irery ihany. Aminay zany fiemorana be da be mihitsy ary ny hoe fanalana ny directeur général ny trésor mazava ho azy fa eto amintsika zany tsy mahazo misy miteny intsony zay le didijady nandresahanay teo. Mpangalatra avela angalatra, mpamon'olona avela mamon'olona fa raha tanty ianao tonga ka hiteny hoe ry misy mpangalatra dia mety ianao ndray higiatra. Zavatra manahirana zany fiemorana zany eto amin'ny firenena fa raha ny rariny sy nihitsiny dia raha nisy tena fanjakana teto dia izay mitetitety tena angalatra ny volam-panjakana dia tokony mba nandray andraikiny ny ministeran'ny fitsarana hoe iny zany hevitro zany. Tokony mandray andraikitra ny bianco hoe iny zany hevitro zany. Fa tsy ny olona izay milaza hoe ary misy mitady angalatra indray no mahita faisana. Hatreto, andrasana no mbola omety toy n'ity raharaha ity amin'ny alatsinainy ho avy izao ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana izay nampiatso fitokonana faobe.
Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana kosa tsy hototosa amin'ity taon'ity intsony ny fifidianana kominaly raha nambarany ny filohan'ny seni rakotomanana hery. Olana voalohany ny lafin'ny vola, eo ihany koa ny takaitrana velan'ny loazavoajanahary nandalo teto Madagasikara tamin'ity taona ity ary farany. Eo amin'ny lafin'ny teknika izay tsy mbola misy tomombana hatramin'izao etsakilan'izay anefa ny senita mbola manamafy fa mizotra makany amin'izay fantanterana ny fifidianan'izay hatrany isika amin'ny 17 ny volana Jolay izao dia ny fifidianana kominaly. Erinina Rabary. Ny 17 ny volana martsa ho avy izao raha ny tokony ho izy no fisokafan'ny fametrahana ny taratasy firotsako vidiny ireo kandida amin'ny fifidianana kominaly. Efa nivoaka ihany koa ny titiandro rehetra amin'ny fifidianana kominaly. Ankoatran'ny fahabangana eo amin'ny resaka lalàna nefa olana ihany koa ny lafin'ny ara-teknika. Amin'ireo kominina mahery ny 100 ampiasana bileta tokana. Mbola sarotra ny hahatongavan'izany isaky ny farim-piadidiana tsirairay taoriany ireny voina nahazo an'i Madagasikara ireny. Eo ihany koa ny lafin'ny arabola izay mbola hitadiavana mahery ny 10 tapitrisa dolara. Tsy ho azo idivirana ny fiamoran'ireo daty ireo raha ny fanazavan'ny filohan'ny seni teo aloha. Mialohan'ny fifidianana misy reto ny arambona ange be da be victime amin'ny resaka dégâts rehetrarehetra izay mitranga ny intempérie izay mitranga eto amintsika io, aiza ny fiarahamonina iraisam-pirenena eo anatrehan'izay zavatra izay no mampisalasala aho hoe zavatra efa miatra manaina raha tsy hita le communauté internationale. Ny zavatra anankiray faharoa dia ity toetrandro zay raha antsika mahita ity dobon-drano Madagasikara afaka natotosana fifidianana ve zao zavatra zao. Etsakilana anefa ny vondrona iraisam-pirenena nanamafy ny tokony anaovana izany fifidianana izany amin'ity taona ity. Eo ihany koa ny senita izay mbola miasa ny amin'izay anaovana ny fifidianana amin'ny 17 ny volana Jolay izay. Mbola tsy mieritreritra ny amoaka tetiandro vaovao ny senita treto raha nambaran'izy ireo. Ho an'ny senita manokana zany dia manohy ny fanomanana ny fifidianana amin'ny datiny 17 ny volana Jolay satria raha antsika mahafantatra fa io le datiny 17 ny volana Jolay io efa nandraisana didim-panjakana fanamafisana teo anivon'ny filan-kevitra minisitra. Nandraisana ihany koa didim-panjakana fanakanan'ny mpifidy teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Raha ho atao ihany ny fifidianana, aiza no ahitana ireo vola voalaza fa tsy maintsy tadiavina ireo, na hoena ihany koa no mbola tsy mipetraka ny lalàna rehetra anaovana izany. Sao mba ny fitondrana ihany koa no mbola tsy vonona anao izany fifidianana izany mandra-pahita ny vola hoenti manao fampelezan-kevitra. Mitavozavoza tsy mahafeny fitantanana ny fanjakana sa baikon'ny kajy politika ny mpitondra ankehitriny. Eo amin'ny lafin'ny diplomasia kosa indray ny famevanam-pirenena no lalana hatongavana amin'ny filamenina eto amin'ny firenena raha ny hevitry ny masovo amerikana Robert Yamate nambarany androany zava-misy mitombatra ny fanairana amin'ny fitokonana amin'ny sehatra samihafa eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana samy milaza ho tsy misy miaina izay manao fitakiana. Mahalona ny fitokonana ny mpiasa-panjakana no laza ny masovo amerikana fa ny fanohizana ny dingana efa natao amin'ny fampihevanam-pirenena no vahaolana ho an'ny fanjakana. Fanapanazavana. This government, and we are in full support of the national reconciliation process that is underway. Well, it's teraka koa ny ezaka ho an'ny fampihevanam-pirenena maro fa mbola lavitra ary ezaka ho an'ny ato anatin'ny firenena raha Madagasikara manokana io fa tohananay kosa ny laminao an'izany satria fantatray fa ny fahatongavana amin'ilay fampihevanam-pirenena no hiteraka filaminana famarinana toerana ary fisokafana ara-toe-karena ho an'ny Madagasikara oreny. Continue because it is for the reconciliation of the country and for all of the people here. Dia izay koa ny vadiantsika eo amin'ny pejin'ny sosialy adiny ny tantsatrabona izay isan'ny mahita faisana ankehitriny tsy mbola nidina ifotony nijery ny fahavoazana hatramin'izao ny minisitry ny fambolena Ronan Ravatomanga avy amin'ny ankolafy Ravalomanina raha tsy haivina nefa isan'ny mitondra faisana ny tantsapam-boly 7,740 hektara amin'ny tanimboly eto amin'ny Nalamanga no difitry ny rano tanteraka manoloan'izany tsy afa-mamokatra fa tsy 3 hatramin'ny 900 vokatra mahazatra ny tantsaha araka ny totanisa avy amin'ny BNGRC ankehitriny mipetrapotsiny no ny tsy fisian'ny asa rao ny fanadihadiana. Araka ny fanazavana avy amin'ny BNGRC dia tsy manana antonasa ny 500 n'ireo olona nivelona tamin'ny vola ankehitriny ho an'ireo mipetraka eto amin'ny lemaka Antananarivo sy ny manodidina ny renivohitra. Ho an'eto be tsy mitatatra
izay nandalovanay. Andro maromaro no aty aorinan'ny andro ratsy, mitanin'andro, mipetrapetraka no ataon'ireo tantsaha. Mandromandro manana aretina saingy tsy afa-manoatra. Ny vola ihany koa tsy misy. Rotiky ny rano ny fambolena, alitanim-boly maro no tsy mbola mipoitra hatramin'izao. Tsy velomana aloha zao raha ny tsaha fa manampinampina ankizy mivarotra eto dia manao zay vita kely manendinendy dia zay tombatra amin'iny na hodina amin'ny fiainana. Roa volana zany ny vary azona eto dia zay sisa zay ny afaka mivelona hoe roa volana ny varinay zany sisa ny afaka ny ainanay. Dia ao ankoatra ny roa volana zany zahay zao lasa mividy vary zahay. Ho an'ny Marcel, ampahantany mirefy 20 ara no andanin'ny andro ny ankehitriny. Tsy manantena loatra ny fitondram-panjakana izy, saingy mezaka mitady fivelomana hafa. Zay ke zany na tena mamy zay efa zatra tsy mahazo an'izany dia tsy mety hatra zay fanampianany mihitsy. Aleo miasa amin'ny herin'ny tena ihany. Manoloana ny vona mitranga amin'ireo tantsaha ankehitriny, fampanantenana no nataon'ny ministry ny fambolena Roland Ravatomangy, izay tsy mbola hitany tsidika ireo tantsaha ny aram-boina sy traboina hatramin'izao. Izara masomboly anarivon'ny taonina ny ministera hitsinjovana azy ireo. Fanapahan-kevitra tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo izany, raha ny fanazavana azo. Hoe misy masomboly zay hita fa azo anavotana andrareo. Ny ataoko hoe masomboly dia tsy ny semence ihany eto fa toy ny tadimanga na ny taomangazo. Tsy mbola fantatra hoe rovina no izarana ireo masomboly sy zezika. Tsy fantatra hoe ahoana ny fandrindrana ny laharam-pahamehana momba izany. Tsy mbola hay ihany koa hoe ahoana ny dingana azo ny tantsaha atao mba hahafahan'izy ireo mahazo izany, mba hahafahana manarina aingana ny famboleny. Raha tsorina fa raha laha ny fandraisana andraikitra imason'ny fanjakana ny zava-manjo, ireo traboina ireo taoriny ny fiakaran'ny rano farany teo. Ireo tantsaha manodidina n'Antananarivo izay miantoka ny 700 n'ireo legioma miakatra eto an-drenivohitra mandavantaona, ankoatra ireo avy any Antsirabe sy Anjozorobe, raha ny fanazavany ny tompony andraikitry ny tsena etsy Nosy. Mbola amin'izay pejy sosialy izay hatrany traboina sy rava-trano 500 mahery no nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM atao amin'ny commune Sabotsynamehana sy ny commune Manandriana Androany. 520 no nahazo fitsaboana maimaimpoana tao amin'ny commune Sabotsynamehana manokana antony nanaovana izao hetsika izao ny tokony fanampiana amin'ny samy malagasy rehefa misy ny vona sy ny zavatsarotra manjo ny mpiarabelona araka ny fanazavany ny Flou national ny vehivavy malagasy miara-miainga. Arao ny fanadidina tanterahiny Mikael Ramarla. Vonikava mahatratra tsy ny fanomezana amin'ny zava-dehibe fa ny endrika hita maso ny fifandraisanam-po. Olona trabonina sy rava-trano eny amin'ny 700 tamin'ireo 520 tafo tao anatin'ny fokontany 10 tao Sabotsynamehana no nahazo fanampiana tamin'ny fidinany fotony ataon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga Androany. Isany hozaraina tamin'izany ny vary, savony, labozia, afokasika sy ny kojakoja maro samihafa. Manoloana ny vonana azo ireo trabona, misy ihany koa ny fijaboana sy ny fizarana fanafody maimaimpoana ho an'ireo marary. Mahafinaritra ary tena firaisan-kina tsy sotra izao. Engany toy foana le fiarahan'ny vehivavy miara-miainga zany. Engany mba tsy hoe tapaka eny tena fa zava-dehibe zany zavatra tena mahafinaritra. Kara tompoko fa na aloha mba hisy ohatran'izao foana satria hita fa trabony izay tompoko dia makasitraka izay tompoko. Nahazo ny anjarany ihany koa tao amin'ny commune Manandriana. Trabona sy rava-trano 570 ihany koa no nahazo izany fanampiana avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga izany. Ny tsy fahafahan'izy ireo mivarotra amin'ny vokatra ny fambolen'izy ireo noho ny fitsoko ny fiakaran-drano no tena miteraka fahasahiranana ho an'ireo tantsaha sy trabona ireo. Mahafinaritra mahitsiny aloha satria na dia ao anatin'ilay problème amin'ilay fahavoazana soatra dia misaotra anazy amin'ny fandraisana andraikitra dia engany mba tsy hoe amin'ny resaka trabona ohatr'izao foana ny fanerasirana fa amin'ny lafin-javatsy ihany koa. Zao zavatra ataonareo zao sanatria kory dia hoe hitraitranareo na reherehanareo fa fomba foentina ampianarana hitondrana hitezana ny sain'ny tanora hiara hifankatia indrindra eo amin'ny atrehan'ny lehibe sy ny ray aman-dreny.
isy ihany koa ny fitsaboana sy ny fizarana fanafody maimam-poana ho an'ny komina manandrina raha toa ka efa nisy izany tany sabotsy namehana tsy voatery miandrina any ivelany vao afaka mifanampy isika malagasy hoy ny filohan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Rehefa misy ny loza dia mba mifanampy tena lesona lehibe ho anay izany zao ataonareo zao androany satria araka ny teneny teo misy ny ravatrano dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola misy ny fitiavana ka mifampiatrano ilay menakavy. Dia izay izany mba lesona mba vovaina taminareo androany hoe aleo re mba mifanampy raha mba misy azo atao, aleo re mba fampitsinjo raha mba misy azo atao satria tsy misy afa-tsisika malagasy samy malagasy any ny afaka mifamonjy fa tsy manantena an'izay hoe any ivelany sy any aninina any. Kanefa indrisy araka ny tenen'ny Gamera teo mba nainga mba hanampy any zahay fa tsy navelana anampy. Dia tsy aleo izay zany no tianay mba apetraka amintsika aleo angamba izay hofoahana amin'izay izay toetsana ratsy izay fa rehefa mba misy mahazo aminao na mahazo anahy dia mba mifamonjy amin'ny fiainana fa tsy hoe mbola hitohy amin'ny faritra maro ny hetsika izay tohin'ireo marobe efa nataon'ity fikambanana ity ho fanampiana mpiarabelona amin'ny vanim-potoana rehetra. Isan'izany ireo hetsika izay nanamavanana ny fidiran'ny mpianatra sy ny fiatrehana sarababem-bahoaka ny Maintsoahitra izay nitetezana tsena maro teto an-drenivohitra sy ny manodidina ary ankehitriny ny fanampiana mpiarabelona. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray efa nisy ny fifampiresahina teo amin'ny mpampianatra pikaroka sy ny minisitry ny fampianarana ambony manoloana ny fitakiana izay nataon'izy ireo tsy fitokonana no natao ny herinandro farany teo fa fahatsiahivana ny fangatahana efa nisy tany aloha. Mbola ampandiniana ny mikasika ny atao an'ireo mpampianatra pikaroka efa nahafeno taona ka tokony hisotro ronono sy ny fitaovana ampiasaina hidirana amin'ny rafitra LMD kosa ny ministera. Fanampanazavana. Misy texte izay mifehan'ny reo mpampianatra pikaroka reo tsy niasa rery fa misy koa ny koro hafa amin'ny hoe atraiza izany ny fahafahany zareo hoe mbola mijanona mampianatra rehefa aorinan'ny retirety. Kanefa rehefa nisy zavatra voateny tao amin'ny fitondram-panjakana kanefa tsy nikasika an'izay texte izay izy io dia rehefa mifanazava dia tsy nisy regrefy fa fifampiresahana no nisy teo aminay izany amin'izao fotoana izao. Pejin'ny kolontsaina nanomboka androany ny fankalazana ny andresapirenena ho an'ny tany mampiasa manontolona amin'ny ampahan'ny teny frantsay izay ahatra 7 andro ankehitriny efa mahatratra 2.7 tapitrisa nisan'ny olona mampiasa ity teny ity mivondrona ao anaty firenena araka amin'ny 20. Eto Antananarivo akotrikotrika ny hetsika atao ao amin'ny ministera ny raharaham-bahiny, ao amin'ny Alliance Française Andavamamba, ao amin'ny Bron ny OIF, ao amin'ny FM Analakely no ahitana hetsika rahampitso nomboka amin'ny hazakazaka iombonana eny Analakely ny fanehoana firaisankina aorian'izay fandimby 8 ny fananana manao sary fandefasana horonan-tsary seho an-tsehatra iarahana amin'ny mpanakanto maro fampiratiana maro isan-karazany aty hevitra momba ny vehivavy mpandraharaha fananana amin'ny onjam-peo soirée karaoké. Ireo no tena ampiavaka ny hetsika mandra-pahatonga ny filohan'ny vondrona namarika ny andraisan'ny Madagasikara ny fivoriana an-tampony faha-9/10. Dia izay koa ny vadiantsika amin'ny maresaka avy any ivelany any Paris volana taty aorian'ny asa fampiroroana ny tranga izay niseho tao amin'ny tranombarotra hypercachère olona roa akaiky ny Amédy Coulibaly no alaina ambavany ankehitriny ambara ho piraitsy-kombakomba tamin'ny nanafiana io toeram-pivarotana io tamin'ny volana janoary izay nahafaty olona 7/10 fanadidiny amin'ny sarin'ny France 24. Porte de Vincennes eo mpanimana ny fanavaozana tanteraka ny hypercachère izay iverina hisokatra rahampitso ireo tompon'ny tranombarotra anafoana tanteraka ny fahatsiarovana ratsy napetraky Amédy Coulibaly nandritra ny fanafiana ny tanjona nivoatra hatramin'ny mpiasa eo anivon'ity tranombarotra ity fanavaozana izay nahafaly ireo mpanjifa 2 volana ty aoriana raha tsy maintsy amafisina ny fandriampahalemana hoy ireo mpanjifa. Ho azy ireo ihany koa midika fandresena manoloana n'ireo mpanao asa fampiroroana ny fanarenana ny hypercachère etsakilan'izay dia manantena mihoatra ny fisokafan'ny hypercachère ireo mpanjifa satria mbola raiky tapisaka ao an-tsainy maro ny tranga tamin'ny volana janoary lasa teo. Ratsaivana tamin'ny 7 janoary 2024 lasa teo no nahakanan-keriny ireo mpiasa sy ny mpanjifa ny hypercachère i Amédy Coulibaly 4 tamin'izy ireo no lavo ny bala ary mbola hita manoloana izany ny fanomezam-boninahitra azy ireo.
etsakilan'izay nivoatra trany ny rarainy anivon'ny fitsarana Amara sy Saïd. Izy ireo indray ny fantatra fa nifandray tsy tapaka ary nikonikona ny asa fampiroroana atao Paris pirofo amin'ny alalan'ny finday sy ny famatsiana fitaovam-piadiana no tsikaritra. Misa 900 ireo someso ny fanankalozana izy ireo mialosi nandritra ny trangany Percachère. Tsy hototosa amin'ity taona ity intsony ny fifitianana kominaly raha nambara ny filohan'ny seny teo aloha raha kotomanana hery ny fampihavanam-pirenena no lalana hatongavana amin'ny filaminana eto amin'ny Madagasikara raha ny hevitry ny masovo Amerikanina Robert Yamate tsy afo mamokatra afa-tsy ny 3 hatramin'ny 900 ny vokatra mahazatra ny tantsaha eto Analamanga araka ny totanisa avy amin'ny BNGRC noho ny fiakaran'ny rano ary farany nanomboka androany ny fankalazana ny andro esa-pirenena ho an'ny tany mampiasa manontolo na amin'ny ampahan'ny teny frantsay. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalamavao tamin'ny tian'io ity amin'izao farany herinandro izao. Toerana mahafinaritra fipetrapetrahana sy fialana voly eny amin'ny Université n'Antananarivo eny no sary entina aminao sady isorana ihany koa ireo mpanaraka ny fampalamavao ny Kolo TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FM any amin'ny faritany Toamasina sy ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Antsiranana. Veloma tompoko.